hoe endrika fitakiana le izy fa manaitra zay tokony ho atsaraina zany hoe izy moa le mpiay anay de mpitondra fanjakana dikan'izay le izy tsy de hoe fitakiana fa hitondrana fanatsarana satria araky ny teniko teo hoe tsy hita zay maratsy an'le système LMD fa hatsaraina le izy mba hitovilainy tam'izay nametrahana anazy tany velany ohatra fotsiny zao hoe tokony ve hiara-iasa amin'ny université any Europe atsika ohatra de manome fanofanana hoe ohatra zao marina ane le système LMD na ny mpampianatra na ny mpianatra de am'izay fotoan'izay tsy diso fandraisana izahay mpianatra na ny mpampianatra fa mitovilainta le fampianarana de rehefa tonga ohatra hoe ka andeha andrato fianarana any zahay de tsisy tsony ilay hoe famerenana ohatra hoe olona efa master to ohatra taty averina 3e année ohatra tonga any satria tsy mitovilainta le izy de zay zany no zavatra patsy iovina le izy hatsarana tsikelikely hitadiavana fampandrosoana mahakasika an'le système LMD au niveau ny université efa nisy ny fanatonana tamin'ny mpianatra rehetrarehetra université eto Madagasikara le fitsanganan'le association de tsotra hoe resaka hitadiavana hoe ahoana ny resaka hoe tombotsoa mpianatra zay le tena hoe hitadiavana an'le association zany hoe tsy eto ary zay iombonanay le izy hoe na izany izy aho raha vo resaka fitakiana ara-dalàna de aoka mba tsy avadika ny mpanao politika hoe fanonganam-panjakana le izy aoka mba tsy isina le manipulation aoka tsy asina le resaka hoe fitaovana politika ty tsy mety aminay mpianatra le izy satria hoaritsika zao ohatra hoe ka nisy anay fotsiny noharinay hoe izahay de victime amin'ny resaka fitenenana fananonga-panjakana ary zay ny sazy nahazo anay fa tsy resaka hoe fitakinanay mpianatra hoe te hianatra sy ny hoe borsa de zay no mahatonga anay hoe miteny an'izay zavatra zay hoe izahay de tsy mila mpanao politika andeha manipule anay tsy hanao fitaovana anay mpianatra hitambaranay rehetrarehetra izy io satria araky ny feo eno de efa nisy ny fanonana efa natao zany le hoe anaram-pianatra hoe reto mahazo an'le trano de miandrotsika hoe inasina ny zavatra zay mety ataon'zareo mahakasika an'izay zavatra zay fa hatreto zany miandry zay ny azo apetraka mahakasika ny trano vaovao iny hoe ahoana zay hoana mahakasika an'izay zavatra zay